tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao indray ny zava-nisy teny amin'ny tsena rehetra teto Antananarivo tamin'ity herinandro ity. Efa mahatratra 420 anefa ny olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto amintsika. Aiza ho aiza ny fanajana ny fepetra mba hiarovana ny ainy reto mpivarotra sy mpanjifa ireto. Amle corona io dia le olona tsy samby voaka amle aretina io dia tsena maina be tena tsisy tsena mihitsy. Mba tonga le izy ohatrany tsy voaja le izy tsy mantsy hitanao neneneny kily ala misy mijery dia manakaiky anazy eo zay manao ese. Nefa raha tsy mahazo varotra herinandro dia ina zany no hoan'ny vahoaka. Zay nefa zay ponina varotra teto Ambodonsoa tsy mbola nahazo le fanampiany zany. Le corona misy fa ny olona tsy maintsy mitady volako. Fanampiana tsinona tsy maharaka dia tsy maintsy mitady vola ny olona. Ka ny olona ohatrany anay zao eto tsisy hoe 1 mètre eto zao 1 mètre tsara mihitsy ny elanelanay zao raha ohatra ka mividy eo le olona. Ahoana moa izay no sazina. Izay olona zavatra tsy maintsy mitady volako izy ve tsy hamehy anay dia ahoana moa izay tsy hitady vola. Izay zany tsy maintsy mividy kado mamanay na hoe misy aretina raha na misy inona fa satria andro raisy miverina dia mba mila mividy zavatra aneny zay. Iny tsy maintsy ajaina ny fiapiesa rehetra zany mba mividy zavatra ho aneny koa. Miriska sady matahotra ihany matonitondra an'ity zavatra ity fa apetaka zao ity vao miala eto. Takiany ireto mponina ireto kosa nefa mba hamelana azy ireo hivarotra mandra-pahatonga amin'ny fotoana voafetra hivarotany. Na izany aza tokony mba jereny mpitondra ihany izy ireo satria laha hitokana ny aina ka tsy tokony atao ambanin-javatra.